Yeah, mbola ao ianao, yeah, manaraka ny tuto ianao zao, tuto amin'ny teny malagasy, Fruity Loops Studio. Yeah, version 12 moa zany ty ampiasaintsika ty dia no ho atoro kely atsika indray androany dia momba an'ilay fijerevana ny sy fampidirana mazava ho azy ireo extension na ireo VST efa installé ao anatin'ny machine anao na ireo sample avy ety ivelany tianao ho sokafanao anaty logiciel Fruity Loops. Araha oara vetivety fotsiny koa ty. Yeah, lancena foana moa zany fa yeah, ohatr'izao zao le izy rehefa vao avy installenao mihitsy ilay logiciel dia mbola par défaut daholo ny zavatra rehetrarehetra ao aminy. Yeah, afaka apianao nefa ireo tsy voatery hiankin-doha be amin'le par défaut ianao fa raha mitady zavatra miavaka ianao ary tokana tsara no manana extension. Yeah, torohevitra ihany raha vetivety ary miditra ato ianao option, miditra amin'ny option ianao ty amin'ny pointeur en souris ako ty dia makao amin'ny file setting dia eto zay anao mahita par défaut aloha izy, zao mihitsy izy amin'ny par défaut rehefa vao installenao le logiciel. Eto zao ny voalohany indrindra no atoroko resaka VST plugins, zany hoe ny VST installenao ho avy ety ivelany zany hoe tsy ao anatin'ny Fruity Loops zay installenao voalohany le izy fa installenao mitokana. Rehefa vitanao ny installation rehetrarehetra an'ireo VST ireo dia ty misy barana adresse ty zay ampidiranao hitadiavanao hoe aiza ny misy an'ilay VST, le installation ny VST rehetrarehetra zay ny installenao teo dia araha ohatr'izao ny fanaovana azy. Cliquenao eo amin'le fichier averiko fanindroany ty le izy oa naonina zao izy tsisy ninona zany, mbola tsisy adresse miraikitra eo. Eto ianao manao azy kitihanao eto, io zao misokatra eo lay disque dur anao, ny ordinateur anao, safidy anao aiza amin'ny plasiny. Ny any zao ato fa ny anao mety ho hafa, tsy voatery hitovitra inona. Dia manaraka ianao dia cliquenao VST, zafady fa diso VST, ato zao VST mazava ho azy ato. Eto ny VST mazava ho azy ato amin'ny C programme files dia araka ny système moa efa ny azo ato VST plugins, tsy maintsy misy fichier an'izay foana rehefa mi-installer Fruity Loops ianao. Ao, iny zao le izy hitanao izy tonga dia manao recherche automatique izy dia afaka mijery ato ianao rehefa avy eo installer. Io reo zao installer reo ny anatin'le emplacement zany reo. Dia ny faharoa manarakarak'izay koa ny fanampy zany ny extension na loops anao hoe ny morceau anao avy any ivelany koa afaka mbola intégrenao ato anatin'ny packaging anao zany. Dia ohatr'izao koa ny fomba fanaovana azy mitovy amin'le teo ihany, vao mahita hoe fichier anao zany dia midika zay lié amina adresse io, afaka asianao ohatrany hoe karazana pont amina adresse ray. Zany hoe mahatsara an'izy ty manena kokoa amin'ny mémoire anao, tsy voatery ianao copie foana zany ianao fa viana adresse na mémoire no akanesanao any amin'le fichier fa misokatra ao anaty logiciel anao le zavatra. Ohatr'izao ny fanaovana azy. Ato zao niany misy any package na loops ty le izy dia cliqueko, jereo tsara ny zavatra mitranga rehefa vao cliqueko le izy. Ito tonga dia mivoaka eto daholo lay liste an'ilay izy fa tsy nanao copie fa adresse fotsiny nampiasaiko ty, ary mbola afaka manao be dia be ianao. Reto mbola misy ray, roa, telo, mbola misy maro be reo. Dikan'izany zany ny sample anao zany tsy voatery ho copie anao foana fa any anaty disque dur na aiza place iny anaty ordinateur anao accessible foana anaty Fruity Loops.
saotra betsaka nanaraka ny fito mino afandraikitra tsara zay ary mety ilainao yeah ary ohatra hanao ny page averiko foana prod panika YouTube Facebook ary SoundCloud prod panika yeah